ny fanasan'ny tompo asaina ianao mba iombondatabatra amin'ny tompo rehefa avy eo. Horaintsika ny hira mialoha sy aorian'ny 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗏. Andriamanitra aminao zao 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗏 zao. Andriamanitra ny fiadanana hiaro ny fananareo ny ainareo tanteraka tsy hanantsiny amin'ny fiaviany, tsy havelany angozohozo any ny tongotrao, satria tsy mba rendremana na matory ny mpiaro anao. Jehovah ny mpiaro anao, Jehovah ny fialofanao amin'ny ankavanana, Jehovah hiaro ny fanahinao, hiaranao izy namiditra na mivoaka hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Petraka hivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.
Tamin'ny andro firavoravona, andro lehibe indrindra dia nitsangana Jesosy ka niantso ny jiosy manao hoe: raha misy olona mangeta eto aoka izy anatina ka hisotro, izay mino ahy dia hison'ny rano velona hiboiboika ao ankibony araka ny voalazan'ny soratra masina. Ny fanahy izay ho raisin'ny mino azy no nolazainy tamin'izany, fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy mbola tsy niditra tamin'ny voninahiny. Amen. Izany fanahy masina zany zay nomeny Jesosy Kristy ho mpananatra, ho mpanadio, ho mpisolo vavantsika, dia manolotra antsika zao sakramenta masina izao koa. Asandrato amin'ny tompony fonareo. Velom-pisaorana anay izay tompony tompo mpanjakan'ny mpanjaka ianao Kristy, Andriamanitra avy amin'ny Andriamanitra nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra, feno fankalazana anao nan-danitra, no rekerabia Masina sy serafim mirakotry ny elany, ny apôstôly, ny martiora, ny olom-boavitra efa sambatra aminao. Mianty izay mba hiombona amin'ny feno marobe nan-danitra, ka omeo alalana mba azo hira sy ankalaza ary ianao hoe:
ny fanorenana azy ao sakramenta masina izao. Fa Jesosy Tompo tamin'ny alina iny izay namadina azy dia nandray ny mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka ho izy: raiso hano, ity ny tenako izay omena ho anareo, izao natao ho fahatsiarovana ahy. Dia arak'izany koa ny kapoaka, rehefa niny dia ho izy: misotro amin'ity ianareo rehetra, fa ity no rako dia mifanekena vaova izay latsaka ho any rehetra famelan-kely. Izao natao fahatsiarovana na ovinana ovinana misotro ianareo. Fa na ovinana ireo ny mihinana itony mofo tony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara le fahafatesan'ny Tompo ianareo mandra-piaviny. Ivavaka isika angataka ny fanahy masina. Ry Tompo renezina an-danitro, indreto izay amin'ny alalan'ny fanahy masina, satria ny fanahy masina ny mpampahatsiaro, ka mahatsiaro izay no nahatongavan'ny zanaka olona ny fijaliany ny fahafatesany fitsanganany avy amin'ny toerany maty. Izy niakatra amboninahitra nankalazainy tamin'ny akamisy teo. Izy mifona onkavanany ray, miandry sy mitalao ny firenena izay ka mba afeny ny voninahitra ao ny fanaty-pisaorana iray eo. Da io tanteraka izany sakramenta masina izany, endry Kristy le tokana le tanteraka le nateny indray mandeha monjo anay teo amin'ny azo fijaliana. Ry Tompo ray an-danitro, le fanahy mahery, le fanahy le miara-milaza amin'ny fanahinay fa zanak'Andriamanitra izay, le fanahy mahary mamelona manamasina manadio mpisolo vavanay. Meo anay izany fanahy masina zany miasa aminay, hahatsiarovanay tafaray marina tokoa amin'ny nofo mandany Kristy rehefa miombona amin'ny mofo tsy divay izay. Ko miany taminao izay ry fanahy masina, amasin'ny mofo manambara amin'ny tenan'i Kristy, amasin'ny toraka izany divay manambara andrany Kristy. Fanao Andriamanitra kosa tanteraka amin'ny teny zanako malalanao, satria manena nay rehetra anao, amboninay rehetra anay, amin'ny ao aminay rehetra ianao. Ka amin'ny alalan'ny Kristy sy miaraka amin'ny Kristy, ary aminao Andriamanitra rehetra tokoa, mba mifiraisina amin'ny fanahy masina ne ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo zavakitsika dia firaisana amin'ny tenan Jesosy Kristy Tompontsika izay novakina ho antsika. Koa satria iray ihany ny mofo, isika rehetra koa dia tena iraina dia maro aza, fa isika rehetra dia samy mandray avy amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoaka amin'ny saonan'izay sorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy Tompontsika, ny rano fanekena vaova izay nalatsany ho antsika. Efa voasasa ianareo, efa nao Masina ianareo, efa nao marinina ianareo no ny amin'ny rano Kristy sy ny amin'ny fanahy masina. Koa andeha fefa voatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Amen. Ipetraka isika amin'ny mpizarana ny mofo sy ny kapoaka amin'ny hira voalahatra. Ento izany kazarao amin'ny rehefa nandray ny fanahy masina avy amin'ny Kristy ho mpananitra mpanadio mpisolo vava azy. Amen.
Isika netritena oka isika iompo amin'ny fanetretena manao hoe tompo tsy menika zanakao tanakao. Ny mbofonaina no atolony anao manaiky mba olony. Jesosy Kristy ilay manolotra ny fanahy masina hananatra sy hanadio antsika hoe raiso hano ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no atao voafahatsiarovana azy. Jesosy tompo no nanolotra amin'ny ranomasina ho avotra.
ka hoe sotoana rehetra ity fa ity norako amin'ny fanekena vaovao zay latsaka ho an'ny maro famelan-kely. Zao no atao fahatsarovanana ovinana misotro ianareo. Misaotra anao zay tompo efa nandreraka zay mety niany-panahy mavoka ary sakafo mifanjakany lanitra. Misaotra anao zay ry fanahy Masina. Misaotra anao zay ry rainay amin-danitra. Maranatha, avia Jesosy tompo. Amen. Hoy ny apôstôly Masina. Ry malala aza mino ny fanahy rehetra ty izao toetra ny fanahy avy amin'ny Andriamanitra ireny na tsy. Izao no ahafantarana ny fanahy n'Andriamanitra. Ny fanahy rehetra zay manaiky fa Jesosy efa tonga tamin'ny nofo no avy amin'ny Andriamanitra. Amen. Petraka amin'ny fifaliana isika no ny rakim-pisaorana. Raitsika ny hira fanampiny fahadimy hanoizatsika ny rakitra. Hira fanampiny fahadimy.
tay ianareo aneny tompo ka hiaro anareo, ampamirakiritra ny tavana aminareo aneny tompo ka hiantra anareo, ananatra ny tavana aminareo aneny tompo ka anome anareo fiadana. Petraka hivavaka mangina isika tompo. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Dia manomboka amin'ny 2:04 ny herinandro ny fanahy masina.